tsy maintsy nivoaka tamin'ny fanginany Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy fa efa tafahoatra loatra ny fampiororona ataon'ireo avy amin'ny fanohirana mampiororo an'ity fitondrana ny Rajoelina ity. Efa niarany rehetra nahita ny fanambarana maro samihafa fanehoan-kevitra ara-politika amin'ny fanesesy izay miendrika ho fanozongozonana n'ity fitondrana ny Rajoelina ity. Tsotra dia tsotra ny valin-kafatry Lalatina Henriette Rakotondrazafy tao amin'ny page Facebook-ny. Mivantana amin'ireo mpanohitra eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina. Tsy maharesy lahatra hoy Lalatina Rakotondrazafy ny mpanohitra. Toy izao ny fanehoan-keviny tao amin'ny page Facebook-ny. Raha mandinika amin'ny fotsy miangatra fa tsy jamban'ny fankahalana na fanatisma dia mahita fa sahirana ny mpanohitra. Miodikodina fotsiny aloha hatreto fa tsy tena misy zavatra mahomby atao. Ireto ny antony. Tsy maharesy lahatra izy ireo satria voalohany aloha dia ireo tête brûlée any ivelany no tena miteny ary mandraona sy mibetroka ohatrany hoe tena mahavita inona ery. Kanefa mampirisika ny olona aty Madagasikara no tena ataon'izy ireo. Raha te hitarika olona dia tsy maintsy ianao no manome ohatra. Mirotsaka antsehatra mihitsy fa tsy hisy dikany raha ianao any amin'ny 12,000 km no ilaza amin'ny olona hoe mandehana ataovy izao na izao. Raha miaino azy ireo anefa hoy Lalatina Rakotondrazafy ka tsy mahita ny tena zava-misy aty Madagasikara dia ohatran'ireny hoe efa ora sisa no isaina dia irodana sy ho rava daholo ny androm-panjakana na institution rehetra. Le fanasana aty doha amin'io dia hoe kely sisa foana. Notsim-pian'ny Lalatina Rakotondrazafy mazava tsara fa efa antaonany maro anefa izay kely sisa izay fa tsy hita hoe oviana ihany. Fanampin'izay nanamafy Lalatina Rakotondrazafy ary ireo vitsivitsy extrémiste amin'ny tena avy any ivelany koa dia tena tsy crédible mihitsy fa ao ny soloky ny volan'olona, ao ny nanopa sy nanozona ny mpitandro filaminana, ao ny manana dossier maloto aty Madagasikara dia nitsokany, ao ny efa condamné tamina eloka bevava sy ny sisa. Dia mbola notohizany ihany ny fanehoan-keviny. Eo indray ireo mpanohitra eto an-toerana tsy miray hina, samy teo lohany miketrika tombotsoa manokana hitadiavana seza daholo ny ankamaroany ary indrindra fa tsy hisy hevitra mba tena mivaingana. Rehefa miteny dia tsy misy afa-tsy ny hoe anongana sy anakorontana. Raha ny fihetsiketsehana be taloha sy taorian'ny fifidianana be ny tanàna hoy Lalatina Rakotondrazafy teo koa dia tahaka ny hoe havita inona kanefa dia maty momoka izay ketrehana any ka mitabataba manao combat d'arrière-garde sisa dia io mitsangana manao relais ny fiarahamonim-pirenena dia mandrangaranga korontana koa. Mbola notohizany ihany ny fanehoan-keviny. Ny olona ane mandinike hoy Lalatina Rakotondrazafy. Ianareo rehefa miteny dia io fandrahonana korontana foana dia afangaro lainga fanosoram-potaka sy fanomezana solona anarana feno fankahalana dia izany foana no irairaina. Ny olona efa mpanaraka anareo ihanany no resinareo lahatra hoy Lalatina Rakotondrazafy. Manjona anaty koveta zany ianareo. Ny olo-pirenena mba tia heno argument mitombina ankoatra ny opa sy ozona hoy Lalatina. Somary mampametra-panontaniana ny Lalatina Rakotondrazafy ihany ireo mpanohitra izay tsy mametra-panontaniana amin'ny tenan'izy ireo hoe maninona no tsy mahomby ny zavatra ataon'izy ireo. Hoy Lalatina Rakotondrazafy hoe dia mahagaga hoe tsy mba mametra-panontaniana mihitsy ve ianareo hoe fa maninona no tsy mahomby mihitsy. Na dia zany nandroso vahaolana ho an'ny fanoherana ihany i Lalatina Rakotondrazafy hoe ny voalohany mila manova paikady sy stratégia. Hitataratra amin'izany rehetra zany fa novakiany Lalatina Rakotondrazafy bantsilana ny falemen'ny fanoherana. Na dia zany anefa ny aika ny Lalatina Rakotondrazafy fa tsy mahomby ity fitondrana ity ary tsy tonga lafatra fa notsim-piany mazava tsara fa tsy avy amin'ny filoham-pirenena no mahatonga an'izany fa avy amin'ireo gouvernemanta izay feheziny. Hoy izy hoe tsy hoe tonga lafatra be ny fitondrana ankehitriny. Izaho manokana hoy Lalatina Rakotondrazafy zao dia tena mahita fa tsy mitovy vitesse amin'ny filoham-pirenena mihitsy ny gouvernemanta. Tena misy ministra manao gesticulation amin'ny fidinana ifotony fotsiny miasa rery ny filoham-pirenena hoy Lalatina Rakotondrazafy. Nataony tao anatin'ny farak'isosina fa tsy mitady toerana mihitsy i Lalatina Henriette na dia miteny zany rehetra zany araka ny nambarany tamin'ity fanehoan-keviny tao amin'ny page Facebook ity fa fanehoan-kevitra natao ampitiavana amin'ny mampanohana any Andry Rajoelina azy no ilazany zany rehetra zany. Mbola notohizany ihany ny fanehoan-keviny. Maro be hoy izy ny zavatra mila hitsy.
Ny RN7 zao vao avy tany Antsirabe omaly ho Ilalatiana Rakotondrazafy. Tsisy asa mandeha zany ao nefa tadidiko efa volana vitsivitsy lasa nidina tany mihitsy ny MTP sy ny gouvernement tany Vakinankaratra ary ny député ny Ambatolampy. Nisy mpanao gazety Vavolombelona zany. Nilaza ny ministra fa efa manomboka mihitsy ny asa. Efa ireo ny engin sy ny sisa. De mazava ho azy fa ny filoha no voatora bato ary tena tsy mety amiko zany ho Ilalatiana Rakotondrazafy tamin'ity fanehoan-keviny ity. Fanazany aza ho Ilalatiana tsy manaraka ny mpanohitra ny vahoaka satria tsy misy marika na kely aza mba afantaran'izy ireo fa raha manala ny mpitondra ankehitriny ka amerina azy ireo eo dia hiatsara kokoa ny zava-misy. Tsy marina izany ary tsy ho voafitaka amin'izany ny opinion publique. Toy izao kosa ny fehezanteny namaranany ny fanehoan-keviny lava zay tena lava tokoa tao amin'ny page Facebook-ny. Hatreto aloha dia azo azavaina tsara na explicable tsara hoe maninona no mbola mitoetra ny fanohanana ny filoha Rajoelina raha ny voka-pifidianana farany teo fotsiny no jerena. Tatak'izay ny fanehoan-kevitry Ilalatiana Rakotondrazafy tao amin'ny page Facebook-ny. Raha jerena amin'ny fotsy miangatra iny fanehoan-kevitry iny dia mahatsikaritra isika fa marina dia marina tokoa ny ankabetsahan'ireo fanakianana izay nataony mahakasika ny fanoherana. Fa kosa tsy azo afenina kosa fa tsy nahita isika na dia iray aza ny fandresen-dahatra amin'ny fanohanany any filoha Andry Rajoelina. Efa naratsika teo fa ny aika izy fa tena tsy tomombana ity fitondrana ity ary tsy tonga lafatra. Ny zavatra tokana ny mbola maharesy lahatra ny Ilalatiana Rakotondrazafy amin'ny ity fitondrana Andry Rajoelina ity dia ny hoe ny fandresen'izy ireo tamin'ny fifidianana ny fanesy teto amintsika izay hitany tsirairay fa tena feno osoka sy alabato sy fanaparam-pahefana ny fandresena izay nobatain'izy ireo. Fa na dia zany nefa ny fandresen-dahatra dia any tsirairay ka manana zo malalaka ny tsirairay amin'izany fijoroana amin'ny fanohanana ny antoko politika, fanohanana ny tsangan'olona amin'ny fandresen-dahatra. Eo ihany zany rehetra zany fa ndao averitsika rahana ny fanehoan-kevitry Fanirisoerinevo izay nanentana ny olona hidina an-dalambe anohitra ity fitondrana ity izay manimbazimba sy mametaveta ny safidim-bahoaka. Ary ity fitaomana ny olona hidina an-dalambe anohitra ny voka-pifidianana ity no raisin'ireo pomba ny fitondrana fa indrindra ireo pisolelaka any filoha Andry Rajoelina ho fampiororona. Ndao ary. Ireo vahoaka tsy nifidy fo zareo miandry ny candidat izay nifidiny hitarika azy hiaro an'izany vatony zany. Dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony hisy antsika? Sa ahoana atao mangina tapona treo? Ry vahoaka malagasy, ianareo mpiara-monina aminay eto Madagasikara, misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana. Tsy te-hanao resaka maro intsony Fanirisoerinevo manoloana ny famadiana ny voka-pifidianana izay nataon'ny mpitsara nampandana ny candidat Nirmara izay tsy lany tamin'ny latsabato akory. Ny vahaolana dia tsy misy ankoatra ny fidinana an-dalambe hoy Fanirisoerinevo manohitra ny voka-pifidianana izay feno osoka, alabato sy fanaparam-pahefana izay nampandaniana ny candidat Nirmara izay tena alam-bahoaka indrindra amin'izao fotoana izao. Miantso ireo candidat izay nirotsaka ho fidina manerana ny nosy Fanirisoerinevo mba hitsangana hitarika ny vahoaka hiaro ny safidin'izy ireo. Ekena hoy Fanirisoerinevo fa mampiasa mpitandro filaminana manana basy ity fitondrana ity. Fa kosa raha miara-mitsangana daholo miray hira ny vahoaka rehetra isaky ny commune Arivo Mahery eto Madagasikara dia tsy maintsy tafavoaka mpandresy ny vahoaka na dia eo aza ireo mpitandro filaminana izay ampiasainy ity fitondram-panjakana ity ho herim-pamoretana. Ianareo candidat eraky ny faritany tsy ao Antananarivo ihany, ianareo candidat eran'ny faritany izay navadika ny vatonareo dikan'izay nareo manana olona ny fidy anareo ary ireo olona ny fidy anareo reo dia manantena fa ianareo hitarika azy hiaro ny vatony. Asa mieritreritra hoe izay ve atody miady am-bato manana olona ianareo ao aoriananareo. Ny olona izay nifidy anareo aza vela iraviravin-tanana fotsiny ohatr'izao izy fa tarito ary raha isaky ny fokotany, isaky ny commune, isaky ny commune izay navadika ny isa izay nangalarina ny vatony no miainga ny hetsika izay ataonareo tsy araka an'izany ny zandary.
taddio tsara fa isaky ny commune tsy misy zandary 3000 isa ka raha miaraka manao daholo nareo hoe zay tsy anaiky zay araka tsy anaiky isaky ny commune tsirairay avy mitarika ny olona izay mifidy anareo tsy ho araky ny fitondram-panjakana tsy ho araky ny zandary izay tarihany General Bomba ny andeha anakana an'izany. Anjaranareo zany zao ny miaro ny safidim-bahoaka, miaro ny safidin'ireo vahoaka izay mifidy anareo fa tsy hoe ka zay rery ve zay ve matahotra gandra, matahotra voasambotra, tsy havita anagadra anareo rehetrarehetra raha miara-mihetsika daholo. Raha miaraka imagineo na dia toko eraky ny faritany enina fotsiny. Maika fa hoe 1700 communes, ça sûr fa presque 1000 communes amreo 1700 reo navadika daholo satria fa tsy tian'izany foza zany ny any Madagasikara. Ho antsika rehetra mpanaraka toerana politika dia maharaka tsara ny resaka ny fanaovan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny mpanao gazety maro samihafa manoloana ny fampandanian'ny mpitsara ny candidat Nirmara ho ben'ny tanàna ny commune isaky ny faritra rehetra. Efa fantatry ny rehetra fa anaraka procédure normale araka izay voalazan'ny lalàna i Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny vovonana firaisankina ary ny antoko tiako Madagasikara. Izany hoe ametraka fitoriana indray amin'ireo mpitsara izay nandany fitoriana izay napetraka izy ireo teo aloha. Raha ny amin'ny fanisoerana manokana dia efa tsy vahaolana intsony ny fametrahana fitoriana satria ny mpitsara mihitsy no fototry ny olana rehetra eto amintsika satria tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ireo ho ifanisoerinaivo. No diso ny fanisoerinaivo ny resaka voizina matetika hoe misy manery na tratrany baiko midina ny ao amin'ny fitsarana. Ny tena marina ho ifanisoerinaivo dia ny mpitsara mihitsy no miezaka manatanteraka ny sitrapony ireo mpitondra fanjakana mba hahafahany mitazona ny asany, mba hahafahany manatsara ny toerana misy azy ireo. Midika izany ho ifanisoerinaivo fa ireo mpitsara ireo mihitsy no tena fototry ny olana rehetra eto amintsika raha jerena akaiky ny toejava-misy ho ifanisoerinaivo. Ny senilo deja efa nanao ny ataony dia ny fitsarana izay eritreretina ho dernier rempart, ny fitsarana izay eritreretina hoe ary fenitra farany tokony itsika siffle hoe stop hatrety ihany tiany fetra ahafahanareo manao zavatra ary ny fitsarana tokony amerina ny atao hoe rariny ny hitsiny ny ara-dalàna tsy manao an'izany satria matahotra inona, matahotra carrière, matahotra ho affecté, matahotra sao dia ratsy eo anatrehan'ny fitondram-panjakana, matahotra sao dia tsy misy sandrahonana zany ao, tsy misy an'izany ao. Te hanao clin d'œil amin'ilay fanjakana fotsiny te hanao mpimaso hoe io fa nataonay ilay izy dia mba omeo postana HEC ao zay rehefa ohatrohatran'izay. Zany ny zavatra misy. Misy ny publication nataoko Mantsomaly milaza hoe tena rehefa mandinika dia tena le fitsarana mihitsy ny rangory fototry ny afo eto Madagasikara. Dia hozy izy nareo hoe zao ve anao vao mahita an'izany? Tsy hoe zao vao nahita fa isan'andro dia mi-constaté an'izany fa tsika zany mieritratra hoe le mpanao politika, ny administration, ny mpiasa-mpanjakana, ny maramila, ny vahoaka, ny mpanohitra fa tena io dernier rempart io no tsy manao an'izay asan'izay. Tsy miteniteny fahatany ifanisoerinaivo raha toa ka miantso ny vahoaka malagasy rehetra manerina nosy idina an-dalambe anohitra ny tsirariny, anohitra ny voaka-pifidianana izay navoaka ny mpitsara izay nampandany ny candidat volomboasary satria saika voakasika an'ity daholo ny commune rehetra arivo mahery manerina nosy ho ifanisoerinaivo. Marobe mihitsy ny olona nandefa taty amiko tsy Antananarivo ihany, Tomasina, dia misy toerana maromaro ihany koa any amin'ny commune manerana nosy ihany navadika ny fitsarana ny isa. Izany hoe na dia nanao recours raha ohatra ny candidat indépendant na candidat mpanohitra dia tsy niraisiny izany ary omena foana ny Irmara, ny candidat Irmara ny vaton'ny mpanohitra dia atao lany. Misy olona foanana 100% ny vatony nefa izy
lany 75% tao amin'le toerana. Dia nampiakarina ny candidat Irmara izay nahazo 25% fotsiny. Misy indray natsimbadika, misy nomena 200 voix en plus, misy foanana ny vaton'ny mpanohitra dia miakatra ho azy ny candidat Irmara. Ndao averitsika arahana ny lahateny izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nanambarany fa efa ampelantanana ny profy rehetra mirakitra ny oronam-pen'ireo mpitsara izay nanapa-kevitra ny ampandanin'ny candidat volomboasary fa indrindra ny eto Antananarivo renivohitra araka nambarany tamin'ity lahateny izay nataony ity. Araka nambarany moa tsy tazam-potsiny fa tsy maintsy andrefanam-pan-kevitra izy ireo anoherana ity vokam-pifidianana izay tsy ara-dalàna ity. Mbola anatin'ny tanteraka amin'ny fametrahana paikady ny tokony atao izy ireo araka nambarany tamin'ity lahateny ity. Manana profy izay aretina eto aminareo amin'izao fotoana izao. Ato anatin'ity daholo ny teny nataon'ireo magistrat sy mpitsara tamin'ny azoma heriny. Tsy maintsy natao lany ny candidat-ndrareo. Ty ilaza aminareo azy zany fa nanao araka izay azo atao ihany ny mpitsara niezaka fa baika nidina laza hoe ataovy izay mahalany an'io larana fahafitodina atao lany lay izy. Ary ireo mpitsara sy ireo mpanao lalàna dia samy miaiky fa tsisy azo natao fa tapaka ny tendany. Raha mbola manao izy loza mahazo azy. Dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony hisy antsika? Sa ahoana atao mangina tapona treo? Ry vahoaka malagasy, ianareo mpiara-monina aminay eto Madagasikara, misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana. Ankoatr'izay nanao an'izao resaka izao ihany koa izy rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety izy taoriny lahateny izay nataony tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay. Araka nambarany moa dia anaraka ireo teboka rehetra izay voatondro lalàna aloha, toy ny mametraka fitarenana, mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana izay efa nanda ny fitoriana izay napetraka izy ireo nandritra ny fotoana maro ny fanesy nandritra nyity fotoana ny Rajoelina ity. Raha sanatrika ho lavy ny fitsarana indray ny fitoriana izay ataon'izy ireo dia ho hita eo ny fanapan-kevitra izay ho raisy ny firaisan-kina, ho raisy ny fanohirana manoloana izany rehetra izany araka nambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha resaka tamin'ny mpanao gazety izy. Izay le lazaiko hoe tsara mahalala zavatra mahay satria izy io ny fitoriana menakay dia fitoriana fandavalany didy izay navoaka ny varao dia mangataka ny filan-kevitry ny fanjakana izay na conseil d'état manao azy dia tsy manana effet suspensif nefa le didy navoakany. Effet suspensif le fitoriana ataonay fa tsy maintsy mizotra ny zavatra ataony. Anareo izay ny ilaina fahaizana sy fahalalana. Ny zany zany azo mametraka fitoriana zay zany tsy lazo hoe raha piso no ataony ny investiture tsy maninona izay naovany azy ihany satria le fitoriana operakay tsy afaka mistopeny zavatra iny any amin'ny conseil d'état. Mazava zao zay le tsara be le fanontaniana samy natsapa daholo an'izay le mpiara-dihatra amin'izay fa tsy mety le fisarahany le fivakisana fa zao samy matsapa daholo mapotika le firenena ary voaka malagasy mijaly fa diranobana mila mahafaka manao azy zay le izy lefa mandeha indray zany zany dao indray tsika hiverina vitatsika indray. Etam-pamaranana dia zao nanamafy fa nisoerinaivo fa efa leo ity fitondrana ny Rajoelina ity ny ankabetsany vahoaka rehetra manerana nosy, miantso ny mpanao politika rehetra, miantso ny mpitarika fa indrindra ireo izay nirotsaka fidina nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna izay natao voatsela teo iny mba hitsangana hiaro ny safidim-bahoaka, hitarika ny vahoaka anohitra ny tsirariny, hiarovana ny vaton'izy ireo. Dikan'izay nifidy izay olona tsy foza zany ny vahoaka rehetrarehetra dia ireo vahoaka tsy nifidy foza ireo miandry ny candidat izay nifidiny hitarika azy hiaro an'izany vatony izany. Ka dia za zany miteny hoe aza miravoravo tanana, aza mandraha kilombiandoha matony fidy anareo le vahoaka dia miandry izy arovanareo ny safidiny ary tsy ahery tsy misy
miaramila tsy misy tafika tsy misy ninina tsy misy basy maresy vahoaka zany eto dikan'izay a tarito ny olona izay nifidy anareo ary anareo izay nifidy koa atony ny candidat anareo ao izay reto vonina iaro ny safidinay dia arovo ny safidim-bahoaka valable io ho an'ny Madagasikara ray manontolo tsy Antananarivo ihany tsy Toamasina ihany ireo commune kely manodidina izay nisy an'izay famadiana vato izay a dia Masahia mijoro daholo izara ny joro eo fitsarana tsy mijoro ny polisy tsy mijoro gendarme tsy mijoro miaramila tsy mijoro anareo vahoaka amin'izay zao no mijoro araka izany rehetra izany oharantsika miandalana eo ny mety ho toy ity toedraraha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabony sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray